mbola fahalameravanao amin'ny anaran'i Jesosy androany a dia mampitombonao aminao foana nefa fenon'ny fanamasina mba ho tahina amin'ny zavatra rehetra ianao ary ho salama sy ho ambinina. Androany te plutôt fanontaniana kely no tiako hisarihana ny saintsainanao androany hoe inona ny fototra hijoroan'ny fiainanao, inona ny fototra hanangananao ny fiainanao, fa matotra amin'izay miankina amin'izay fototra izay ny efaran'ny fiainanao rehetrarehetra. Hitanao a Jesosy dia mampianatra antsika ao amin'ny Matthieu 4 Matthieu 7:24 azafady tompoko Matthieu 7:24 4:27 manome fanoharana amintsika sy ianao Andriamanitra hoe izay mandray ny teniko izy ka mankatoa azy dia hoarina amin'ny lehilahy manan-tsaina anankiray izy izay manorina ny tranony eo ambony vatolampy. Fa izay rehetrarehetra mandray ny teniko izy nefa tsy mankatoa dia hoarina amin'ny andala izay manorina ny tranony eo ambony fasika. Ka rehefa avy ny tafio-drivotra, rehefa avy izy nyrika be dia ho ravy izany trano izany. Hoarina amin'ny andala hozy izy sy hoarina amin'ny manan-tsaina. Eto dia lesona ngeda be ny afaka tsoahantsika sy ianao anatin'izany tenin'Andriamanitra izany. Teny amintsika sy ianao Andriamanitra fa na tianao na tsy tianao, na mivavaka ianao na tsy mivavaka dia tsy maintsy handalo tafio-drivotra, tsy maintsy handalo rika, tsy maintsy handalo ny oram-be. Fa ny fanontaniako dia hoe iza no tafavoaka ary iza no rava, iza no tafavoaka ary iza no rava. Dia ny teneniko anao hoe fa matotra ny fototra ao androany, ny fototra norenanao ny fiainanao, ny efaran'ny fiainanao rapitso. Na zana ianao na iza dia tsy maintsy handalo rika ara-panahy, tsy maintsy handalo tafio-drivotra, tafio-piainana. Tiako handalo aminao tsy maintsy misy turbulence, tsy maintsy misy kotana, tsy maintsy misy zavatra be dia be ifamoafao handalo eo amin'ny fiainantsika sy ianao na tiako na tsy tiantsika, na mivavaka tsika na tsy mivavaka. Fa ny question dia hoe iza no tafajoro ary iza no potika. Io tsy miankina amin'izay anananao androany, tsy miankina amin'izay rehetrarehetra fantatrao androany, tsy miankina amin'ny fahaizanao, tsy miankina amin'ny fahatsaranao, fa miankina amin'ny fototra anananao. Gaga raha ohatra hoe nandalo tanàna anankiray dia nahita trano anankiray rava, nirodana ilay izy fa trano tsara tarehy be. Fa rehefa nijerevan'ny olona ilay izy dia ny problème satria tany amin'ny fototra tsy natao mivady fa natao mibiriky. Tsara be ny tety ivelany, tsara be ny tao anatiny fa ny fototra rava. Ilay fototra dia tsy hitan'ny olona ety ivelany fa hita satria hain-dehibe mitondra ny zavatra rehetrarehetra tsara tety ivelany. Iza ny fototra. Rehefa tonga ny tafio-drivotra, rehefa tonga ny rivotra dia nirodana ilay trano satria vao koka ny rano ny fotony dia nanomboka nikoroso ilay trano, nanomboka ny mianjera dia rava tanteraka ilay izy. Tiako tenena aminao dia izao, eo amin'ny fiainanao misy zavatra be dia be mety tsy hitan'ny olona ety ivelany fa ianao malala. Mety miaina zavatra mahafinaritra be ety ivelany ianao fa ianao malala hoe inona ny fototra ijoroan'ny fiainako. Tsy miankina amin'ny zavatra tsara ety ivelany fa miankina amin'izay zavatra tsisy mahita ny anaty ny fototra ijoroan'ny fiainako. Ka rehefa tsy Jesosy ny fototra ijoroan'ny fiainanao dia miteny ianao fa tôt ou tard tsy maintsy ravy io. Na tianao na tsy tianao tsy maintsy ho ravy io. Androany dia hiteny aminao hoe raisy Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao. Fa fototra tsara tsy haravanao mandrakizay io satria izy ny olona mety handao anao fa izy tsy handao anao mandrakizay. Ny olona mety handiso fanantenananao fa izy tsy handiso fanantenananao ary izy dia marina amin'izay rehetrarehetra mpanantenana ianao. Androany mbola veriko foana fa mahatsara anao dia raisy Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao fa izy ihany ny fototra ahafahanao miatrika ny zavatra rehetrarehetra ka na handalo daholo ary ny zavatra rehetrarehetra rehefa ianao tsara fototra dia tsara fiafarana ny fiainanao. Dia mino fa handray décision ianao androany, handray an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao mba ahafahanao manana fototra tsara amin'ny fahatsarana rehetrarehetra izay manomboka ho men'Andriamanitra anao, izay manomboka ho atsangan'Andriamanitra traveranao. Fa mila anananao androany, manana fanapa-kevitra anangana fototra ao amin'i Jesosy manomboka amin'izao androany izao. Dia raha ny amin'ny mangingenana ianao dia teneny moramora hoe Jesosy io misaotra anao any amin'ny fiainako rehetra. Androany dia mandray anao tompo ho mpamonjy ny fiainako satria mpanjakako ianao. Dia apetrako, ahoroko tanteraka eo aminao amin'izay izao ny fiainako iray manontolo mba hanana fototra tsara eo ambony vatolampy. Ny anaran'i Jesosy. Amen.